Nisitaka tao amin'ny foiben'ny Jesosy mamonjy androany, ireo mpino tsy mankasitraka ny voka-pifidianana. Teny amin'ny fiangonana eny 67 hektara no nanatanterahin'izy ireo ny fotoam-pivavahana sy ny fiaonam-be ho an'ireo mpino eto Analamanga sy ny manodidina. Noho ny fisian'ny mpitandro ny filaminana sy ny fisavana eo am-bavahady sy isorohana ny fifandonana no antony fisitana raha ny fanazavana. Satria aty misy ny fanatrehan'Andriamanitra fa rehefa any dia polisy be dia be any. Ara-dalàna tsara ny hetsika nataonay fa tsy fanatsihan'Andriamanitra ny ato fa tsy resaka hafahafa fa fiangonana dia mivavaka. Fa izay avy any am-bositra dia 100% manohana izao convention atao eto izao fa tsy fitondran'olo-tokana ny Jesosy mamonjy fa ampino eran'i Madagasikara. Mbola teninay foana ampino Jesosy mamonjy ny fiangonana, tsy amin'ny pasteur anankiray akory. Tsisy tompon'ny fiangonana amin'ny pasteur na avy amin'iza na aniza fa ampino Jesosy mamonjy ny fiangonana. Fa misy hetsika efa ho atao mpino tsy ho ela ihany koa. Mpino mahadidio fa tsy misy pasteur dia hitan'ny zareo hoe iza manana maro an'isa. Etsy ankilany ho an'ny teny Akorondrano nisy ihany koa ny fotoam-pivavahana ary hita teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana. Ny toy ihany koa ny fisavana ireo mpino amonjy ny fiangonana. Raha ny fanehoan-kevitra ireo mpino teto amin'ny foibe, tsy manara-dalàna ny fiaonam-be no karakarain'ny mpino teny 67 hektara androany. Ny foibe Akorondrano no toerana fanaovana ny convention ary ilaina ny fahazoan-dalana avy amin'ny mpitarika ny fiangonana amin'ny fanaovana izany raha ny fanazavana. Fa misy ohatrany hoe fizarana kely eo amin'ilay fivavahana sady misy ary 67 misy aty Akorondrano. Za moa zany manaraka an' Jesosy fa tsy manaraka olona dia hoe somary tery tao 67 dia nakaty Akorondrano satria fiangonako ny Jesosy mamonjy dia izay fiangonana Jesosy mamonjy rehetrarehetra dia hidirako daholo. Hivavaka ty Akorondrano fa avy namonjy fahoriana zay dia tery mivavaka rehefa raha. Ato foibenay dia fa ato zay. Zay eto akaiky eto dia tato koa zany tezan'ny ray aman-dreninay anao. Tsy aivina trany. Taorian'ny fahafatesan'ny filompitatana ny fiangonana Jesosy mamonjy, ny pastera Ratafy Leon no nanombohan'ny disadisa teo anivon'ireo mpitandrina tao amin'ny Jesosy mamonjy foibe Akorondrano. Vokany, nakatona ny foibe Jesosy mamonjy Akorondrano ny 7 febroary 2024. Taorian'izay, namoaka tondrozotra hanokafana ny fiangonana ny fanjakana ary nametraka fepetra ahafahana mikarakara fifidianana izay ho filohan'ny fiangonana. Ny Alahady fa 1 ny volana Jolay taona 2024 lasa teo, vaky ny ady tamin'ireo sampino. Antony, ny tsy fanekena ny voka-pifidianana izay nalany ny mpitandrina Randrianatoandro Raimond. Ankehitriny, mizara ny mpino eo anivon'ny foibe Akorondrano. Ireo manohitra ny voka-pifidianana nanao ny fiaonam-be androany, ary ireo manaraka ny mpitandrina voafidy ny janona eny Akorondrano.